Tsy misy ny fikasana anonga-panjakana hoy ny fanazavana hoentin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy raha nitafa ary nitondra ny fomba fijery manoloana ny olana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny filoham-pirenena ny tenany. Raha ny fanazavany hatrany moa dia antony maro no natonga izao fanapahan-kevitra izao. Ny solombavam-bahoaka 120 raha ohatra ka ny fidy ny fiampangana an'Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia te hametraka ny firenena malagasy ho tany tandalana ka eo fametrahana zany sy fiarovana ny demokrasia ara-sata maha-republikanina ny Madagasikara dia eo ampelatanan'ny ambaratonga pahefana mahefa ny raharaha amin'izao fotoana zao ka dia avy alao izy hanatanteraka ny asany. Misy ihany koa moa zany zay koa mba hialana amin'ny resaky ny sasany hoe antony hafa noho ny tombontsoa manokana no antony mampisy an'izao disadisa zao raha maheno nareo teo angamba toko lasy toko avy ajaina isany dia zavatra anankiroa lehibe no votoatiny nahatonga ny député 120 nanao ny fiampangana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina dia anisany zany ny tsy fanambarana ampabemasy promulgation tardive ireo lalàna paheto ihany koa zany dia anisany ny ampangana ny tsy fijoroan'ny androm-panjakana zay voalaza tao anatin'ny lalàm-panorenana ka anatin'le fehim-potoana zay heverina fa hoe tokony nanatanterahana an'izany.